Ho tanterana ny zoma 14 sy sabotsy 15 Oktobra 2024 ny fankalazana eto Madagasikara ny andro maneran-tany hoan'ny sakafo sy ny andro iraisam-pirenena hoan'ny vehivavy tantsaha. Fanatsarana ny famokarana ny fanjariantsakafo, fanatsarana tontolo iainana sy ny toe-piainana hoan'ny rehetra, no loha-hevitra hovoizina mandritra ny andro maneran-tany hoan'ny sakafo ny 15 Oktobra. Raha vehivavy eny ambanivohitra mamokatra sakafo tsara hoan'ny rehetra no avoitra mandritra ny andro iraisam-pirenena hoan'ny vehivavy eny ambanivohitra ny 15 Oktobra 2024. No marian'ny misy ny fambolena sy ny fiompiana ary Fidra Milson nandritra ny fiaonany tamin'ny mpanao gazety fa ezaka maro lafy no iarahany fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny mpiara-miombonantoka aminy amin'ny ady amin'ny tsy fanjariantsakafo eto Madagasikara. Ny amin'ity taona ity dia ezakatsika ny ampitombo ny vokatra. Isa-taona miezaka foana, le hoe amélioration de la production zany miezaka foana fa lay fanatsarana dia sady eo amin'ny taha-pamokarana, ny kalitao ihany koa ny famokarana. Ka misy ny toana zay efa ataony ny fitonam-pandrakana fa omanina ry anareo zay nanaraka ihany koa ny vaovao vao tsely iny dia nisy ny fanapahan-kevitra lehibe noraisy ny filoham-pirenena nandritra ny filan-kevitry ny ministra ny anokanana vola hatrany amin'ny 400 miliara ariary hoentina mamatsy masomboly sy zezika ny tantsaha eran'ny Madagasikara. Efa veriko ombieny eto izy fa ny faritra 320 dia samy ahazo avokoa an'io fanohanana ara-masomboly sy zezika io mba ampiakaratsika ny taha-pamokarana tsy hoe tsy manana ny tantsaha, misy ny manana fa betsaka koa ny tsy manana ary mba tsy ho isy voailika ary tsy mahatsiaro hoe navela fa tsy voatsinjo dia ametraka an'izay hoenti-manana hiatrehana ny taom-pamokarana manaraka anampiana hitondrana tantsorika. Manana anjara asa lehibe eo amin'ny ady amin'ny tsy fanjariantsakafo ny fobe-pirenen'ny fanjariantsakafo na ny hoan'ny. Antoka atongavana amin'izany ny fanabeazana eo amin'ny lafin'ny ara-tsakafo. Ny fanjariantsakafo dia anisan'ny fanohitra iray lehibe edina amin'ny fahantrana satria araky ny lazaina ombieny dia rehefa ao anatin'ny arivo andro voalohany zaza no tsy zary ny sakafony dia tsy azo ivalozana intsony rehefa tratriny atao hoe tsy fanjariantsakafo mitarazoka. Fa ho an'ny vehivavy tantsaha zany zay andro manan-danja lehibe ho anay tokoa io satria feno roapolo taona ny VDM amin'ity taona ity dia ankalazainao anatin'io fa ho an'ireo zay fikambanana tsy anatin'ny VDM ireo ny vehivavy amin'ny tontolo ambanivohitra dia iangaviana indrindra zay mahita sy maheno fa misy zavatsoa azo ao amin'ny fizarana traikefa dia iangaviana tokoa zay rehetra afaka hijery an'izany sy hitsidika an'izany fa ataoko fa fihavaozana eo amin'ny lafiny ara-tsakafo zany no hita. Eo amin'ny lapan'ny tanàna Antananarivo no isian'ny fampianarana sy ny fampirantiana ary ny hetsika mandritra izao andro maneran-tany hoan'ny sakafo sy ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy eny amin'ny tontolo ambanivohitra izao.